Hallelujah, 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 hallelujah. Oh God, don't say no. The man from my head, I'm on the side, and we don't fear them. There's no one in the body, you better let them put it on the side. Take a mask, you want to demand. Navy aminareo aty zay amanginareo ampitiavana vahoaka ny Antsiranana hitondra ny anjara-pahasoavana zay nandrany Jesosy anay manembona ny vahoaka ny Antsiranana Jesosy tsy rariny anao raha-pahoriana tsy rariny anao raha iaran-drofo sy ny fanilikiliana te hivolagna amin'ny mponina Antsiranana zao ny ihany anio ariva Jesosy Nmale mitsangana Nzamba irata Nmarena nde Ay 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 Ha Miss Falveo Miss Ravravo aminareo Tandrinesa tsara be Jesus tianao Tsy mare urakuraka anandamante Alohan'ny zavatra rehetra Alohan'ny zavatra rehetra Avant tout ny any ariva te hiteny aminareo za fa ty boky ty natao hoe Baiboly dia tsy livre de théorie tsy livre de théorie na boky fianarana tsotsotry fa ny Baiboly dia misy fampiarana mitondra fiainana Uitany masika androany ariva fa rehefa torina ny any ariva ty boky ty sy ny teny ato anatiny dia hitondra vokatra mahagaga eo amin'ny fiainan'izay mandresy mandray ny teny amin'ny ty takariva ty Halleluja Tandrinesa tsara Apocalypse toko 5 Surat vakiko kely le teny anomboka hisokatra izy ty niany Antsika jiaby mila mihaino tsara, mitandregny tsara raha volagniny agnatiny ato. Apocalypse toko 5 andiny 7 ka hatramin'ny andiny 5 amin'ny anaran'i Jesosy ary tsy nisy tany an-danitra na tetỳ tany na tany ambany tany mahasokatra ny boky na mahajery azy ary nitomany mafia satria tsy nisy hita miendrika nokatra ny boky na hijery azy ary ny anankiray tamin'ny olona nanao tamiko hoe aza mitomany indro ny liona avy amin'ny firenen'ny Joda dia ny solofony Davida no efa naharesy ka nanokatra ny boky sy mamany tomboka seny fito hoy ny tenin'Andriamanitra fony mbola tsy nisokatra ny boky raha mbola tsy nisokatra ny boky dia nitomany mafia fa rehefa vao nanomboka nisokatra ny boky dia nitsahatra ny ranomasy zany zavatra hitangy ato androany ariva vao misokatra amin'ny Baiboly amin'ny takariva ty izy ranomasy maro hifarany ato amin'ity kiantsy ty amin'ny anaran'i Jesosy ay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 a halleluja firomino fa rehefa hisokatra ny boky ka maky isika dia hifarana ny ranomasy androany hofafana ny ranomasy androany hofafahojoany tananao hofafay tsara ny tananao horakoraka mafy eo an' Jesosy halleluja andaotsika ankalaza ny teny fony mbola tsy miteny akory Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanompony dia efa misy zavatra mitanga sady nareo zao nisy somarenina tonga eto androany ariva fa ao anatin'izao toriteny zao fa miteny amiko ny fanamasina fa misy sofina mipoka sady manomboka mandre ay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 a halleluja izy teny zay milioka toko 7 isokatra zao le boky isokatra zao le boky anomboka sady ny fahagagana lioka toko 7 ny andiny faraky 1 ka hatramin'ny andiny 7 ary Jesosy nisy lehilahy
lahy anankiray nanana zanaka amin'ny rahalahy ary olona izandriny tamin'ny rainy raiky ome ho any anjara fananana tokony ho ahy dia nozarainy tamin'izy mirahalahy ny fananany ary noho ny afaka kelikely dia nangonon'ilay zandry ny fananany rehetra ka lasa nakany tany lavitra izy dia nandany ny fananany tamin'ny fitondran-tena ratsy tany ary rehefa laniny avokoa ny fananany rehetra dia nisy mosary mafy tamin'izany tany zany ka nahantra izy dia nandeha izy ka niankina tamin'ny tompo-tany anankiray tamin'izany tany zany ary dia nirahiny tany an-tsahany iandro kisoa ary satria ameno ny kibony amin'ny voankazo fina kisoa fa tsy mba nisy nanome azy ary raha nody ny sainy dia hoy izy indrisy maro ny olona karaman'ny raiky manakanina be dia be fa izaho kosa maty mosary eto iangy aho dia ody any amin'ny raiko ka nao aminy hoe raiko fa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho ka tsy mendrika ny atao hoe zanakao intsony fa ataovy tahaka ny anankiray amin'ny olona karamainao aho dia niangy izy ka nakany amin'ny rainy fa raha mbola lavitra izy dia tazany rainy ary onena azy ny rainy ka niazakazaka dia namina ny vozony sady nanoroka azy ary ilay zany nanao taminy hoe raiko efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho ka tsy mendrika atao hoe zanakao intsony fa rainy kosa nanao tamin'ny ankizilany hoe aleo alao angana ny akanjo tsara indrindra ka ampiakanjoy azy asio peratra malaky tanan'io sy kapa ny tongony ary eto ny zanakondrona fa ka vonoy ary aoka isika ihinana sy hifaly fa ity zanako ty efa maty ka velona indray ary efa very ka hita indray hitanareo raha tiako koragnina ny any ariva mety tsy mivolagna tsara be fivolagnany degoza fa ezako foana nampita ny tenin'Andriamanitra amintsika jiaby arakarak'izay fahafahako manatanteraka an'izany satria tiako aby nareo zao ny voasoratra ato hita amin'ny tantaran'i Jesosy sy ny zavatra teneniny ny ao am-pony tsy liny izy andreny lasanao tsy mety rehetra io tsy ny fitanisanao eloka na ianao faly teny hoe zangamba tsy ilaintsony fa efa tena ratsy noho ny ratsy mety efa namon'olona ianao mety efa nangala jaza ianao mety efa namono zaza tany ekipo mety tsy haiko ny fahotana vitanao fa androany ariva tonga eto antsiranana Jesosy tsy hanameloka anao fa raha tonga ianao iaiky ny fahotanao ka hiteny hoe Jesosy za hiverina aminao androany ariva ny zavatra hitanga dia jereo tsara Jesosy tsy ny fitanisanan'ilay eloka na ny fitanisana fahadisoana ny mahaliana azy fa ny fanapahan-kevitao tena hiverina amin'ny tanteraka hiala amin'ny ratsy fanaonao tsy misy endrika latsaka ery-akory teto na Yesu avy tamin'ny rainy rehefa nandray ny zanany izy fa avy tany tonga dia vahaolana no nomeny nosoloany akanjo tsara le akanjo maloto vao hitany any ambavahadiny stady dia efa ozy izy hoe iny ny zanako efa maty fa velona indray efa very fa hitako indray orakoraka maveo an Jesosy tadidio ry avako ny fananana very mora verina amin'ny loniny fa fanahy very no atongavan'i Jesosy eto amin'ny stady ny any kisoa rehefa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia solony ondrony fa rehefa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ny any kisoa lasa solony ondrony fa fahajambana solony maso vaovao mahiratra raha gila masinao ro ny any ampahiratiny Jesosy io ny any ariva raha moa vavanao ny any ampiteneny Jesosy io androany ariva raha malemy tongotanao ny any afaka mandeha tsara be anao ny any satria aiza ny misy anao androany ariva eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra aiza misy anao aiza ny misy anao amen zany zavatra hitanga eto androany ariva Andriamanitra tsy hoe mampanantenany ianao fotsiny fa sady efa intsiterena le izy rehefa hita ny fonao fa manomboka mitodika aminy teto Jesosy sy niteny akory ozy le rainy hoe mariny zany anaka fefa diso ianao niteny an'izany ve izy tsy niteny an'izany izy fa ny zavatra nataony dia ozy izy rehefa aveo avy tany dia tonga dia niteny izy hoe alaivy ny akanjo dia ampiakanjo izy
alay vonkapa dia mpanao kapa izy, alay vomperatra dia ampiango izy. Eo amin'ny fanatehan'Andriamanitra raha vao miverina anao tonga dia hovano amin'ny fomba mahagaga amin'ny fiainanao. Raha misy fahantana tafianao atamin'izay tapaka androany hariva ny ozon'ny fahantana manomboka tahin'Andriamanitra amin'ny arena amin'izay ianao. Raha entanao androany hariva fa manomboka miala any ianao dia ozy ianao hoe Jesosy eo hitady anao za tonga takotimba sy tany hoe eno ene anao rehefa mitondra tomobily tôbily ny vaky pneu amin'ny lalana ary solonao sa tsy solonao satria mbo hitaingenanao. Marina zany sa tsy marina? Anao ny any tonga amin'ny fanaten'Andriamanitra tsy haiko ty tonga taty pneu-nao ligne 11 ligne 11 izy ty ka ato anatsika ato rehefa avy eo andrahan'i Jesosy tsika dia ato anatsika ato Jesosy ty vatanao ty lasa trano fanahy hitoeran'Andriamanitra mandehandehanao misy fanan'Andriamanitra ao anatinao. Alohan'ny fandehananao miala eto niany rehefa avy mandrain'i Jesosy ianao amboariny jiaby pneu tsy mandeha miloniny io manomboka atosika anao chaise roulante fa tsy mipetraka amboniny koa anao niany hariva. Halleluja, halleluja. Firy mino fa marina zany ataovatsofa marina zany. Halleluja. Hitangy eo amin'ny fiainanao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ozy izy olona anakiraiky zay olombelo ty manko misy tia raha zao nataony sasany tamin'i Jesosy. Oa Jesosy, ô Jesosy, ahoana ozy izy Jesosy? Fa ino ma raha mahatonga anao miaraka amin'olo? Olo manodidina anao reo mpigiaka toka, olo manodidina anao reo mpijangajanga, olo manodidina anao reo pisoloky, olo tsisy manjary manodidina anareo. Fa manino anao manaiky miaraka misakafo amindreo? Dia nitsangany Jesosy dia nijery an'ilay olona tia mitsikera. Ao amin'ny bokin'ny Marka toko 2:10 zao lazain'i Jesosy, tsy ny finaritra mila mpanao fanafody fa ny marary. Ianao io mihitsy raha ratsy ianao, ianao mihitsy naniranorainao anay tonga eto tonga babanao niteny taminay mandana jahavo zanako any tsy rananany tsy tiako very zanako any tsaboiny marary afaony rofy avereny madita malahelongoma zanako zao misy faly veto androany hariva urakoraka mafeo an Jesosy. Zao lazain'i Jesosy lioka toko 8:10 tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Raha very ianao androany hitan'i Jesosy eto amin'ny kianja ianao amin'ity takarivo ty. Raha very vady ianao tonga eto androany hariva mipody amin'ny herinandro ty vadinao efa lasan'olo iny. Halleluja. Raha very fananana ianao androany hariva verina amin'ny lohany ny fanananao. Raha very ny fahasalamanao averin'Andriamanitra androany hariva ny fahasalamanao. Halleluja. Amin'ny Jaona 1:19 tapany farany nisehony zanak'Andriamanitra dia andravany asany devoly. Any amin'ny boky ny Genesis Andriamanitra tsy namorona olona gila, Andriamanitra tsy namorona olona malemy tongotra, Andriamanitra tsy namorona olona manatsofina nefa tsy mare. Ny any hariva ty loaran'Andriamanitra zay manapitsapina ny sofinao ao mandrenao miala eto amin'ny anaran'i Jesosy. Zay mampamoa vavanao niany esorin'Andriamanitra amin'ny vavanao zany. Ny amin'ny tongotra malemy mitazitazina anio afaka ianao androany hariva amin'ny anaran'i Jesosy. Afaka ianao ny hariva amin'ny anaran'i Jesosy. Firy ho faly fahitanga eto zany urakoraka mafeo an Jesosy. Tofany amin'ny lanitra ny tanatsika hivavaka tsika eto anaty an'Andriamanitra. Jesosy androany hariva tatera hoeto ny teninao fa tonga ianao hitady sy hamonjy ny very. Tsy miovy ianao le tao Galili rehefa nandalo tao Jeriko ianao ka vita ny toriteny na sitrana ny marary rehetra ianao. Androany hariva Jesosy niza mangeta eta ny teninao tonga eto apahitao fahagagana izy mody miala eto. Jesosy aza vela izy miala mainy zany zay tonga eto amin'ny fanatenao ny any hariva. Dia raina mandrakizay ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mazaho toerana toko. Teka mafeo an Jesosy. Avenareo parenareo niany koa nareo pare niany za fa décidé tondra Jesosy nakany any hariva. Ya
efa izy sika io niany. Alléluia. Hey. Atoro Androanariva le secret na le zava-miafina hitondra an'le fahagagana ho tsy maintsy eo amin'ny fiainanao Androanariva. Tiako hita tsara rehefa manomboka mandeha le poursuite any aoriana dia mba tiako hita hoe firy anisan'ny olona Androanariva tena mangetaeta fahagagana tonga eto tianao Andriamanitra hikasika ny fiainanao. Atsangana ambony tsara ho an-tananao. Atsangana ambony tsara. Tena mangetaeta ny fahagagana ho ianao. Halleluja. Teka maveo an'Andriamanitra. Mila manaraka tenin'Andriamanitra tsara ianao zany fa ho azonao le fahagagana ny titakarivo ty. Voalohany Andriamanitra rehefa hanao zavatra dia fomba n'Andriamanitra mandefa ny fanahy masina. Mandefa ny fanahy masina melo foana Andriamanitra ny amin'ny antoka sy valiny amin'izay revina nofinofy sy faniriagna tsy takaty ny saina tianao ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Fony Jesosy tety ambony tany tamin'izy mitoetra teo amin'ny mpianatra dia nijery an' Jesosy ohatran'olona manofo ohatran'izao paozin'ny mpianatra reny rehefa manao mirakla izy. Raikitra le mirakla ataon'i Jesosy dia izy le mpianatra. Sambatra Jesosy ty maty virina tsangan'izay, gila virina pahiratiny, malemy virina patanjahany. Wa tegna sambatra zao ny zavatra nitranga. Ozy izy Jesosy ho avy ny fotoana tsy danaka anareo mahita ny fahagagana io fa ho fiainanareo mihitsy le fiainana mahagaga. Fa ozy izy Jesosy hoe mila miandry kely aloha amin'ny fotoanany, fa rehefa tonga ny fotoana dia ho ampiasain'Andriamanitra tahaka ny zavatra mitanga eo amin'ny fiainako ihany koa no hitanga eo amin'ny fiainanareo. Jereo tsara le zavatra mitanga. Nahatonga an'io dia zao satria Jesosy mbola teo amin'ny mpianatra, ohatrany hoe ohatrana mbola eto aminareo, ohatran'ny pasternareo mbola eo aminareo, dia mbola tsy afaka nampiasa azy Andriamanitra. Fa tamin'ny fotoana anankiray Jaona toko 7:10 ny 2:12 nisy teny fikasana zay nomeny Jesosy mpianany. Zao lazainy Jesosy tamin'ny mpianany. Zay rehetra mino ao izy tsy ny mpianany rery zany fa raha mino koa ianao Androanariva dia anisany ianao. Zao lazainy zay rehetra mino ny asa ataoko no ataony koa ary ianao asa lehibe noho izany azy izy satria za makany amin'ny raha. Tataraiko aminareo tataraiko foy. Jesosy 2 arivo taona lasa izy niteto ambony tany Jerusalema, ny Galilea, no nitory-teny ohatranay Androanariva. Dia nanasitrana mararomaro izy, nanafaka miboka, nampahiratra ny jamba, namelona maty, nampiteny moa, ny gila reny afaka aby, janga daholo zay rehetra narary. Jesosy nanao asa soa, nandehandeha nanao soa izy ny asan'ny apôstôly toko 10:30 satria nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina izy dia nahavita nandehandeha nanao soa, nanafaka ny ampahoriana, nanafaka ny ampahoriany demonia, nanasitrana ny aretina maro teto ambonin'ny tany. Zao ny voalaza amin'ny Baiboly. Jesosy Kristy tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Vita ny asany, 3 taona foana izy teto tany, 3 taona, 4 taona. Commence 30 ans izy nanomboka nanano asanazy iny. 3 taona vita asany, lasa izy niakatra any an-danitra mitoetra eo ankavanan'Andriamanitra. Nitsangana tamin'ny maty izy nandesy ny fahafatesana, niakatra ho any an-danitra izy dia mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Dia zao ny zavatra nitsanga. Mbola tsy tanteraka teo amin'ny fiainan'ny apôstôly. Fa karaha olona mizaha, hitanareo le omby mandeha reny, le efa nahita masinina nareo mandeha, dia le omby iny mizaha le masinina mandeha. Karaha nireny paozin'ny mpianatra mijery an'i Jesosy. Mizaha an'i Jesosy zareo, tena mahagaga rangaty. Toy Jesosy hoe ho avy ny fotoana ahitanareo tahaka izay nahitanareo ny zavatra nataoko teto an-tany ho atao amin'ny fiainareo fa andraso aloha za miakatra any an-danitra. Rehefa tonga any ankavanany ray amin'izay izy, tonga ny andro Pentekosta, latsaky teo amin'ny mpianatra ny fanahy masina.
Vao nanomboka latsaka teo ampianta amin'ny fanamasina, lasa ohatran'ny Jesosy kely nandehandeha amin'izay ry Petera. Zananao olo marary reny, aloka ny foana tonga dia efa sitrana mitsangana malemy. Ha! Ozy izy Petera, karaha mahagaga raha ty. Tsaroany Petera, fa Andriamanitra io tsy mandenga. Rehefa mivolan-draha Jesosy amin'ny fotoana anakiraiky, raha nampanantineny anao tsy maintsy tanterahany fa itsy hamelamosina anao zay ne. Ninona nampananteneny anao ataony amin'ny fotoanan'izany. Zao anefa ny zavatra mitanga amin'izao andro faran'izao. Zao mivolaza amin'ny Baiboly, andatsaka ny fanako amin'ny nofirehitra. Afaka ny eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao ny fanamasina. Afaka eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao ny fanamasina. Afaka eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao ny fanamasina. Volagno elo malao olo marikitranao dia zakeo teneny izy hoe volagno izy hoe afaka iseho eo amin'ny fiainanao zany hoe. Avereno, afaka iseho amin'ny fiainanao zany. Rehefa raisinao ny fanamasina hoe. Amen. Hitanareo, ny fanamasina io tsy amen'Andriamanitra an'izay olona tsy manana an Jesosy. Ny olona manana an Jesosy ihany no afaka hanana ny fanamasina. Ka raha anao fahagagan'Andriamanitra, izay olona mandray an Jesosy ihany na hita vokatra mahagaga. Satria ao ambadiky ny fandraisanao an Jesosy, miditra ao anatinao ilay fanan'Andriamanitra iny. Eken'ny hery sy ny fahefana rehetra, eken'ilay olana sy ilay aretina. Dia rehefa manomboka hivavaka ianao, hivavaka androany hariva, misy kontakta ao amin'ny fanahintsika androany hariva. Rehefa manomboka hivavaka, tonga dia velomin'ny fanamasina ilay tongotra malemy, mitsambikibikina miala eo ambony chaise roulante sy miala tena. Manomboka vangin'Andriamanitra ny vavamoa, manomboka miteny amin'izay vavamoa androany hariva. Vagnianao tsy tsara loatra fa ela io, tonga dia sy tany Jesosy androany hariva io. Raha faly amin'izanao miorakora maveon'Andriamanitra. Hitanareo, eno tsara? Andriamanitra rehefa namorona an'izao tontolo izao amin'ny Genesis toko voalohany, dia nandefa ny fanahany aloha izy. Genesis toko voalohany andiny voalohany sy ny andiny faharoa amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra namorona an'izao tontolo izao. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana. Ary aizina ny tambony lalina, ary ny fan'Andriamanitra namomba tambony rano. Ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava, dia nisy mazava. Hitanareo? Andriamanitra nampisy mazava tao anaty aizina, nandefa ny fanahany izy, dia nitranga ilay mazava. Tamin'ny fotoana omiliko toko voalohany diny faraiky amin'ny telopolo, ary indry tejazy ianao izy maintsy amin'ny Maria, amorona Jesosy, amorona Jesosy tao akibony Maria ny fanan'Andriamanitra. Dia zao ny zavatra nitranga, vao nanomboka ny teniny anjely Gabriel, dia nameno ny Maria ny fanan'Andriamanitra, dia lasa zaza mahagaga tao akibony Maria Jesosy. Isaky ny misy zavatra ataon'Andriamanitra, dia mandefa ny fanahany izy amin'ny fomba mahagaga, manisy vahaolana mahagaga eo amin'ny fiainanao. Amen. Amen. Andriamanitra zany rehefa mandefa ny fanahany, dia tadio manova vokatra izy. Manova vokatra izy. Jenareo ane, misy mihaino veo. Misy mihaino veo. Zao lazainy Jesosy. Fonom-bola teraka izy mandrapatonga ny tamin'ny fahatelopolo taonany. Niasa tao atrany Josefa sy Maria. Nanao inona? Nanao mpandrafitra tao. Mpandrafitra ela be, nandritra ny telopolo taona izy nandrafitra foana. Tonga amin'ny fotoana tapitra ny fahatelopolo taonany, lasa izy nentin'ny fanamasina tany anefitra. Rehefa nentin'ny fanahy tany anefitra amin'izay izy, feno ny fanamasina izy niverina tamin'ny herin'ny fanahy, nanomboka nampiasain'Andriamanitra amin'izay tamin'ny fomba mahagaga. Tonga ny ray nampiasan'i Jesosy tamin'ny fomba mahagaga. Ao amin'ny bokin'ny Lioka toko fahavalambinifolo, Lioka toko fahaefatra azafady ny andiny fahavalambinifolo, ozy Jesosy, ny fanahin'i Jehova ozy izy no ato amiko, satria nanosy tahitoro-teny somafaly amin'ny malahelo izy, ary fandefasana ho amin'ny mpifatotra sy fampahiratana amin'ny jamba hanafaka izay hampahoriana. Rehefa tao anatin'i Jesosy ny fanahy, lasa nampahiratra ny jamba izy, nampiteny mona izy, nampandeny malemy izy, satria tao ny fanahy masina. Zao nefa nolazain'i Jesosy, rehefa eo kavarany ray izy, dia nanome teny fikasana ho amin'ny mpianatra. Dia ozy izy hoe, alefako any aminareo ozy izy ny fanahy, ho fenoko ny fanahy nareo ozy izy. Mbola teny fikasana izy tamin'izany. Tonga ny andro Pentekosta, konfirmena na mafisina fa
tonga ny fanamasina. Rehefa niditra tao amin'ny apôstôly ny fanamasina dia nitovy tamin'izay nataon'i Jesosy no hita teo amin'ny fiainan'ny mpianatra. Zao ny vaovao mafaly. Io fanahy io amin'izao andro faran'izao, io fanahy io no omen'Andriamanitra anahy sy omen'Andriamanitra anao. Omen'Andriamanitra anahy sy omen'Andriamanitra anao. Androany arivo, rehefa nomboka hivavaka ao amin'ny fanahy, ianao koa efa nandray an'i Jesosy dia hivavaka ao anao ao amin'ny fanahy. Zao ny vaovao mafaly amin'ity takarivo ity. Anomboka hetsika amin'ny fomba mahagaga eo amin'ny fiainanao manifestation ny fanamasina. Ary ny zavatra hitanga velombelominy daholo izay matimaty rehetra eo amin'ny vatanao. Satria iraky Jesosy izy, iraky izy amin'ny fanamasina. Iraky Jesosy avy amin'ny ray ny fanamasina. Eno tsara ny zavatra hitanga androany arivo. Misy tiandreny zavatra hitanga ve androany arivo atao ohatr'izao tena tiandren'ilay izy mihitsy ianao ary tiandray an'ilay izy. Atao ohatr'izao tsara ny tananao. Halleluja. Reny tany mitsangany reny andray fahagagana androany arivo. Andray fahagagana reny androany arivo amin'ny anaran'i Jesosy. Teto Jesosy tsy olona nampandrafitra aza aloha izy. Mety mécanicien anao tonga eto, mety mpanjaitra anao tonga eto, tsy haiko inona asanao tonga eto androany. Na mivarotra anana ianao, na mivarotra hena anao, na mivarotra tsy haiko izay inona zavatra varotra anao. Ny asanao tsy maninona, fa rehefa milatsaka eo amin'ny fiainanao ny fanahy masina, tsy ny asanao no miteny, fa ny fanan'Andriamanitra le goavana be no hiasa anova amin'ny fiainanao amin'ity takarivo ity amin'ny anaran'i Jesosy. Vokatra androany ariva, mahiratra andrainy jambe, mahita angila androany ariva, hiteny ny moa androany ariva, afaka mifana intanina androany ariva, iazo tao ny fivotosana androany ariva. Halleluja. Raha momba tsy miteraka ianao nomboka nananaka amin'izay amin'ny anaran'i Jesosy. Satria iseho manifeste miraculeusement eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Aneo fahagagana eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Mbola teny fikesana tsy takatiny sain'ny mpianatra ny fampanantenana tamin'izany. Fotsia Jesosy azo herinareo amin'ny latsan'ny fanamasina. Aza matahotra fa azo herinareo ary tanteraka tokoa le izy tamin'ny fotoanany. Ny zavatra mahafinaritra amin'ity takarivo ity dia izao ny vaovao mafaly. Tsisy olona anankiray eto ka tsy anapahatsapana fa hiasa amin'ny fiainan'Andriamanitra. Anao tsunami de miracle eto Andriamanitra androany. Za tsy miteny hoe cyclone mety misy tafo tsy afaka. Raha mafimafy izy na tandrifirivotra vao miasa. Fa tsunami afaneta tany Japon nareo, trano mihitsy nientin'ny tsunami mandeha. Na tsy mino azy ianao fa mitazatazana tonga eto androany arivo. Ho tratra ny tanan'Andriamanitra ianao amin'ity takarivo ity. Iazo amin'ny fiainanao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Iazo amin'ny fiainanao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Misy faly veo, misy ravoravo veo. Halleluja. Hi. Le rogobo shakayanda ragaboti standere. Halleluja. Halleluja. Eno tsara ty fahamarinan'ity amin'izay. Eto amin'izay le zavatra hitanga. Ataovatra eto amin'izay le zavatra hitanga hoe. Averena, eto amin'izay le tsy maintsy ampitanga an'ilay izy hoe. Tsy maintsy miseho amin'ny fiainako niany miracle hoe. Halleluja. Hitanareo, Jesosy 2 taona lasa nikapohana ozy ny 7:dimapolo-faefatra ka hatramin'ny 5. 2 taona lasa hono izy nikapohana mba hasitrana anao androany. Ary ny miafina amin'ny hoavy mbola tsisy mahita. Korintiana 2:2-10 ka hatramin'ny 1:12. Zao ny voalazany teny. Maneho ny miafina ao am-pon'Andriamanitra izy. Ny amin'ny zavatra hoavy aza ozy Jesosy dia lazainy. Eno ene zavatra 2 taona lasa entin'ny fanamasina au moment présent androany. Zavatra mbola tsy nitanga any aparambe any ampahitan'Andriamanitra au moment présent androany. Halleluja. Fatatao ny zavatra hitanga. Tsy hevitra androany fa tsokosodiny ny any ariva ty dia volet.
lefaka izy niany hita tanan'Andriamanitra hidina ikarakara anao. Halleluja. Andao na vakiko le teny zao voalaza amin'ny Kolosianina amizay. Eno tsara amizay fa hiditatsika efa manomboka manantanina sy mavesatra be amin'ny fanamasina anao fahagagana amin'ny fiainanao androany arivo. Efa tiany aporisihana faran'izay aingana tsaboy malaky ireo olona reo fa tiako aleo za mba hiasa hiditratsetra ikarakara andreo olona reo fa malahelo anazy za. Androany Andriamanitra ikarakara amin'ny fiainanao. Androany Andriamanitra nasitana anao omenatra amin'ny fahavalo rehetra ny azonao amin'ny fiainanao hatramin'izay. Raha malemy anao androany arivo atanjaka amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Halleluja. Ozy izy ny boky ny Kolosianina toko voalohany ny 9:20 ka hatramin'ny 9:7. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ny zava-miafina izay voafina tamin'ny fahagola sy ny taranaka maro fa voaseho ankehitriny amin'ny olo-masina izay efa tian'Andriamanitra ho ampahafantarina ny haren'ny voninahitra ty zava-miafina ty any amin'ny jentilisa dia Kristy ao anatinareo izay fanantenana ny voninahitra. Amen. Eno ana zava-miafina le izy na fenina tamin'izay fa zaraina androany arivo. Zaraina roviana taranaka be dia be tany alony tsy nahalala an'le izy zay na tonga le fahagagana tsy nitranga. Fa ianao androany arivo ampahalalana an'le izy dia mahazo manantena ny voninahitran'Andriamanitra ianao fa izy fahagagana eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Ozy izy ny Baiboly hovakiko amin'ny anaran'i Jesosy zava-miafina izay voafina tamin'ny fahagola sy ny taranaka maro fa voaseho ankehitriny amin'ny olo-masina izay efa tian'Andriamanitra ho ampahafantarina ny haren'ny voninahitra ny zava-miafina any amin'ny jentilisa Kristy ao anatinareo. Inona Kristy ato anatiko vereny zay. Avereny Kristy ato anatiko fanantenako amin'ny voninahitra. Hitanareo tsy ho tonga ao anatinao Kristy raha tsy mandray azy ianao amin'ny fanekena. Raha isika anao Jesosy Kristy ato anatiko vao tonga ao anatinao izy. Amosa toko 2:2 tsy tafaradalina olona roa raha tsy efa nifanaiky. No hoe ato anatsika Kristy dia midika fa ilay ositra tao amin'ny Kristy, le fanan'Andriamanitra tao amin'ny Kristy na Jesosy mpamonjy mahagaga azy no raisinao amin'ny alalan'ny fanekena dia tonga ao anatinao. Eno tsara tandrinesa tsara raha volaniko ny any ariva. Amen. Tsy maintsy ateraka indray ianao, tsy maintsy maninona. Dikany hoe ateraka indray tsy hoe miverina amin'ny kibommamanao fa ianao ihany le olona ateraka indray ao amin'ny fanahinao no miseho le izy. Ozy izy ny Jaonina toko 7:2 zay ateraky ny fanahy dia fanahy, zay ateraky ny nofo dia nofo. Androany arivo vao mandray an'i Jesosy ianao dia miditra ao anatinao ny fanahin'Andriamanitra dia miara milaza amin'ny fanahinao fa zanak'Andriamanitra ianao. Confirmen'Andriamanitra androany arivo fa tsy olona tsotsotra tsony ianao aorian'ity fivoriana ity fa olona manana ny herin'Andriamanitra miasa ao anatinao, manana ny fanan'Andriamanitra velona ao anatinao, natao hiainam-pifaliana sy afaka eto amin'ity tany ity ary misy azo antenany aminao. Tsy mare orakoraka ho an'i Jesosy orakoraka mafy tsara ho an'i Jesosy le maha izy an'i Jesosy amin'ny hery, le maha izy azy amin'ny voninahitra satria Jesosy tenany dia mitoetra eo ankavanany ray le ositra maneho ny tokony atao iny amin'izay efa nataony sy vitany amin'ny mampamonjy azy. Zay no mahatonga Baiboly miteny hoe Kristy ao aminao. Ny osy Kristy mahazo toerana ao anatinao, mamaka ao anatinao. Halleluja. Fantatrao moa ny lehibe an'izany. Kristy miditra ao anatinao, lasa miaina ao anatinao. Rehefa mandeha anao dia ny herin'i Kristy miso manifeste eo amin'ny fiainanao. Halleluja. Le ositra tao amin'ny Kristy nentin'ny fanamasina iny, le izy nentin'i Jesosy nentin'ny fananam-pahiratra ny jamba nanangana Lazarosy tany am-pasana, iny le manifestation na le hetsiky Jesosy iny amin'ny maha Kristy azy ao anatinao. Aoriny fahateram-baovao rehefa manaiky an'i Jesosy ianao dia lasa piray fomba amin'Andriamanitra, lasa piray fomba amin'Andriamanitra. Zao le voasoratra ao Kristy ao anatinareo fanantenana ny voninahitra. Kristy ao anatinao
Fanantenana ny amin'ny famerenana amin'ny laoniny dikan'izay. Raha jamby ianao, Kristy ao anatinao, fanantenana raha gila ianao, Kristy ao anatinao, fanantenana fa afaka hitanao niany. Raha marenina ianao, Kristy ao anatinao, fanantenana fa tsy maintsy andrenao androany. Raha moana ianao, Kristy ao anatinao, fanantenana fa tsy maintsy miteny ianao raha moa androany. Raha malemy ianao, Kristy ao anatinao, enoy raha tsy afaka mandeha ianao noho ny amin'ny antony maro tsy fantatro a ny fanantenana fandendray ianao satria ao anatinao Kristy dia verina andendray ianao. Halleluja! Misy faly ve? Tsy misy tokony akivy ianao. Misy fanantenana ho anao, fanantenana ho amin'ny fandresena, fanantenana ho amin'ny voninahitra, averina amin'ny laoniny fahasalamanao, atanjaka andray ianao, esonina le votovoto iny, le manaintaina iaina eo no eo. Aya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 . Misy faly ve no anarive? Hey! Firy no anariva ny andray ny Kristy ary? Firy ny tena vonina hoe anompo anazy sy andray anazy? Mba mejiro kely zao mba hitarafako hoe firy tena vonina reo andray ny Jesosy e? Zaka ataontsika ty tsy somasoma kony e? Raha manjary izy ty e? Vonina nareo andray ny Jesosy? Nitsangana amin'ny toerana misy anareo tsiray avy basy, ivavaka atsika niany, amerina vavaka anao dia après an'izay andray ny Jesosy irositsika mivavaka ao amin'ny marary, hitanga andro anariva le fahagagana, hitanga amin'ny titakarivo ty le fahagagana. Tsy fahagagana mahataitaitra mahatonga anao manangan-tanana andray ny Jesosy e? Fa mifonao manontolo, atsangana ambony ary ny tananao, atsangana ambony ny tananao a, ivavaka tsika. Zanahary tsy mba tia ny fahaverezana, izy ranao be fitia tsy mba mahafoy anao, zampoario fa Jesosy tokio fantony naoanio lay be fahasoavana. Sangana ambony tananao izy dia nitady ela, izy dia nitady ela, izy dia nitady ela vao nahitanao izao, mifaly atsy ho ela dia odianao. Ony saky very oreo sa feno fery ny mpamonjy manan-kery asitrana. Ny ao an-danitra mifaly ataovy ambony tsara ny tanantsika. Hallelujah. Faly ndrainao raha mody ianao. Tany tsa mifaly si miova fo mira na fuku marari de sabuni aia impovo none iada zaini sabaca isikiare. Ho anareo le manangan-tanina rehetra, raha tena mifonareo manontolo ny andraisanareo an' Jesosy androany arivo, ataovy ambony tsara hoe ny taninareo zay tena vonina andray an' Jesosy androany arivo.
tena mifono manontolo ny andraisana ho azy androany arivo. Avereny zao vavaka zao. Jesosy ô! Jesosy avy any Nazareta ô! Mamindra fo amiko. Mamelany fahotako rehetra. Manantona anao zany ny any arivo e. Rasika anao ho tompoko. Rasika anao ho mpamonjo ny fiainako manokana. Midira ato anatiko Jesosy. Sorata eo amin'ny boky ny fiainana ny anarako. Atao visa mpandova ny lanitra. Misaotra ny amin'ny raha anao izay nalatsaka ao aho. Ho famelana ny fahotako. Ho famelana ny eloko rehetra. Misaotra Jesosy. Tia ianao. Voavela ny eloko. Afaka Jesosy. Hallelujah! Hallelujah! Urakuraka mafeola novante! Se falfale mtumpreta mirakuraka mafeola Jesosy. Firmino faurina fandraisana Jesosy dia ndray fakagana amizay. Andray fakagana amizay.